androany sika zany dia iresaka momba ny fiainan'ilay acteur malaza dia malaza frantsay atao hoe Alain Delon izay avy maty tamin'ny 18 août 2024 teo tamin'ny faha 80 taonany. Andraresan'ny mpilalao frantsay i Alain Delon ary tena nandravaka an'izany tontolo izany nandritry ny androm-piainany. Inona no tena teboka tiana ambara amin'ny fiainan'ny Alain Delon? Nanambara io acteur izay manana ny rehetrarehetra, ny bika aman'endrika, ny talenta amin'ny mampanao sinema, ny vola, mpanefoefo, manana ny tantaram-piainany, tantaram-pitiavana maro dia maro tamin'ireo vehivavy izay hoe nakafy azy ary nakafizin'ny vehivavy izany Alain Delon izany. Kanefa dia nilaza izy tamina émission télévisée iray hoe tsy mbola nahita ny asambarana nandritry ny androm-piainany. Alain Delon zany dia teraka tamin'ny 8 novembre 1935 zany tao Sceaux, France, ary ny ray aman-dreniny dia i Edith Arnold sy Fabien Delon. Ny reniny zany dia niasa tamina pharmacie ary ny rainy dia directeurna cinéma. Nananjanaka izy i Anthony Delon izay zanany tamin'ilay mpanao sarimihetsika Nathalie Delon, ary Anouchka Delon sy Alain Fabien Delon izay zanany tamin'ny ilay mannequin Rosalie Van Bremen. Nanana fiainana izay ataontsika hoe somary mifamaofao ary mystérieux ihany zany i Alain Delon nandritry ny androm-piainany, satria dia maro ireo karazana problème sy ny scandale tamin'ny endriny maro zany nandritry ny fotoana niainany, ary nanana ihany koa izy zany ny ratra-po tamin'ny fahazazany satria mbola 4 taona izy zany no nisaraka ny ray aman-dreniny ary dia nalefa tany amin'ireny famille d'accueil ireny izy zany. De ilay raim-pianakaviana tao amin'ilay famille d'accueil zany miasa amin'ny prison, de matetika izy zany milalao eo amin'ny tokotanin'ny prison tamin'izany andro zany dia nahita ny karazana fahoriana misy amin'izany hoe prison izany, nahita ihany koa ny olona izay hoe nivonoina condamné à mort. Zany zavatra rehetrarehetra izany zany dia nimarke ny fiainany sy ny enfance-ny. Rehefa lehibehibe zany izy dia nahita vady zany ny reniny dia niverina nitezainy tao an-trano zany i Alain Delon. Kanefa moa zany dia tsy dia tena nahita ny atao hoe fitiavan'ny ray aman-dreny zany Alain Delon, ka dia tena niteraka blessure tao aminy nandritry ny androm-piainany izay hoe tsy fahenony zany ny fitiavan'ny ray aman-dreny izay. Rehefa à l'âge de 17 ans izy zany dia nandeha tany amin'ny armée, nanao marine nationale izy zany, karazana service militaire io zany, ary mbola nananany ihany koa zany tsiny teo amin'ny ray aman-dreny, nanomezany tsiny ny ray aman-dreny zany ny hoe tsy mba nitazona azy zany rehefa niteny izy hoe andeha any amin'ny service militaire. Ohatrany hoe ny fiheveran'ny Alain Delon zany tamin'izany fotoana izany dia hoe te se débarrasser azy zany ny ray aman-dreny dia nanaika an'ilay décision. Hitantsika amin'izay zany ny hoe ohatrany ahoana ny hoe personnalité n'izany hoe Alain Delon izany, satria nisy karazana attente zany izay nandrasany tamin'ny ray aman-dreniny hoe raha ohatra tia ahy ny ray aman-dreniko zany tokony tsy hamela ahy andeha hanao service militaire. Rehefa niverina avy tamin'ny service militaire izy zany dia tsy niverina intsony tany amin'ny ray aman-dreniny fa tao Paris izy zany no nanao karazana petit boulot tamin'ireny bara reny, mpanasa vera, ohatraohatran'izay zany, ary
tsy fantany marina hoe inona no zavatra ataony amin'ny fiainana, fa dia misy ny karazana anga ataontsika hoe sendrasendra anga, satria izy zany nilaza fa tsy nanam-po mihitsy zany hanao an'izany hoe carrière na acteur izany tamin'ny fiainany. Dia nandritrin'izy nanao petit boulot zany dia misy actrice efa malazalaza ihany zany, fa tsy tena hoe malaza be zany atao hoe Michel Cordeau, izay réalisateur ny vadiny zany Yves Allégret ny anarany. Dia teo akaikin'ny barany asan'ny Alain Delon zany no nipetrahany io ramatoa io, dia hitany foana zany ny fidirany ao amin'ny trano. Natonony zany io ramatoa io dia nisarihany zany ara-pitiavana, satria zany Alain Delon zany moa zany dia tena tovolahy tena mendrika dia mendrika tokoa, ary dia misy charisme izay hoe tsy fahita matetika zany eto ambonin'ny tany nga, zay no azo ilazana azy. Dia raiki-pity zany taminy io actrice Michel Cordeau io dia nampidiriny niaraka nanao cinéma taminy zany, niteneniny tamin'ny vadiny hoe mba hiaraka ilalao amiko zany ity ranamany ity. Rehefa teo am-pilalaovana zany dia niteny zany Alain Delon hoe tena tsy misy zavatra fantatro, tsy misy zavatra haiko ty zavatra atao eto ty. Ilay rangahy zany ilay réalisateur zany hitany fa intéressant ty olona ity, mety ahitana vokatra tsara amin'ilay charisme nanany sy ny bika aman'endriny zany, ka andao fa atosika zany ilay ranamana. Dia namaly zany rehefa niteny zany Alain Delon hoe tsisy zavatra fantatro ato amin'ity cinéma ty, tsisy zavatra haiko. Dia niteny zany ilay réalisateur hoe mandehana fotsiny io izy amin'ny naturel zany ny fomba fihetsika ao, ny fiteninao, ohatrany hoe rehefa miteny ianao zany atao amin'ny film dia ohatrany hoe miresaka tsotra amiko, zay zany no hitondranao azy, fa aza manamboamboatra fihetsika ozy izy na hoe mamboatra personnage tsy amin'ny personnalité anao. Dia izay zany no narahany Alain Delon, dia natafita azy zany tamina film maro dia maro izay nahitany succès, satria izany film nojouevany Alain Delon zany dia mahatratra 136 millions de spectateurs tao France zany amin'ny resaka cinéma en salle, ary lalao film maro dia maro izy zany izay hoe nahazahoany récompense goavana dia goavana izany, toy ny Le Guépard, Notre Histoire, La Piscine, ary mbola misy film maro dia maro zany ny hoe nahazahoany fankasitrahana, nahazo ny César du meilleur acteur izy tamin'ny 1985, tamin'ny Notre Histoire dia ny Palme d'honneur Festival de Cannes tamin'ny 2019, tamin'ny karazana film rehetra rehetra izay nolalaoviny zany. Alain Delon dia sady acteur izy no réalisateur ary milalao théâtre koa, ary efa nihira izy zany ary producteur ihany koa tamin'io hira io. Izy zany no nihira tamin'ny Dalida tamin'izany andro zany an'ilay hoe parole parole. Zany hoe olona mana-talenta dia mana-talenta tokoa zany i Alain Delon teo amin'ny fiainany, ary dia nisy ny succès goavana dia goavana izany andrarezan'ny acteur frantsay zany Alain Delon izany. Teo amin'ny resaka fitiavana zany izy no tena nilaza fa tsy mbola nahita zany ny ataontsika hoe fahasambarana, tsy mbola nahita zany ny hoe asambarana teo amin'ny fitiavana izany, kanefa dia maro zany ireo vehivavy izay hoe niaraka taminy, nisy niteraka taminy, fa i Nathalie Delon ihany zany no hoe vehivavy nanao mariage légal taminy zany izay niteraka ny Anthony Delon.
Talohan'io izy zany a dia niaraka tamin'ny Romy Schneider izay efa fanta-daza tamin'ny film atao hoe Sissi zany a impératrice d'Autriche, ny film nijoevan'ny Romy Schneider tamin'izany andro zany, dia couple nalaza dia nalaza tamin'ny monde-ny cinéma frantsay zany a, i Alain Delon sy Romy Schneider izay tena ataontsika hoe beau couple mihitsy zany a, ary nifankatia tanteraka ry zareo a, kanefa dia tsy naharitra moa izany fiarahana izany a, fa satria nahita any Nathalie Delon zany a, i Alain Delon tamin'izany fotoana izany dia voatery nisaraka zany a izy Romy Schneider, izay niteraka blessure goavana ho an'ny Romy Schneider izany fisarahana izany a tamin'izany andro zany. Rehefa nandeha ny fotoana izany a, dia nisy an'ilay affaire malaza atao hoe affaire Markovic izay nanakorotana ny tokantranon'ny Alain Delon sy Nathalie Delon zany a, satria mpilalao sarimihetsika koa io Nathalie Delon io zany, ka le Markovic io zany a no garde corps ndry zareo. Dia nisy namono zany a io garde corps io a tamin'ny fotoana izay hoe nilalaovan'ny Alain Delon ihany koa zany a tao France, ary dia voaroiroy tao anatin'ny hoe famonoana an'io garde corps io zany a Alain Delon. Tamin'ny hoe fananany an'izany hoe talenta amin'ny maha acteur azy izany, dia nampitolagaga dia nampitolagaga mihitsy zany a rehefa natao interview izy a, ny hoe calme dia calme mihitsy izy zany a no mamaly ny fanontanian'ny mpanao gazety, ny fanontanian'ny mpanao enquête, ny hoe tsy misy idirany mihitsy zany a io affaire Markovic io. Ka io ranamany io koa zany a efa malaza dia malaza, fa ilay karazana paparazzi izay a photographier acteur sy actrice maro izy zany a, dia manao chantage an'ireo olo-malaza ireo zany a, hoe avoakako ty sary ty a raha ohatra ianao ka tsy manome vola. Dia tafiditra tamin'izany koa zany a ny vadin'ny président, ancien président Pompidou tamin'izany andro zany a, nisy sary izay nalainy zany a, dia nanaovany chantage tamin'io vadin'olona ambony io zany. Dia fangaroaro tao zany ny affaire rehetra rehetra, dia afaka madiodio zany a Alain Delon tamin'ny suspicion hoe sao dia izy no namono an'ny Markovic, satria ny vadiny zany a dia fantatra fa niaraka nifankatia tamin'io Markovic io, ka zay ny soupçonn'ny olona zany hoe angamba izy no namono an'ilay ranamana, kanefa tsy nisy ny profo. Nanjary nanaratsy endrika azy zany a izay karazana affaire izay, fa amin'ny fitsarana moa zany rehefa tsy misy ny profo, kanefa ny suspicionn'ny olona zany dia hoe mety izy no nanao an'ilay meurtre nefa tsisy profo. Ary teo ihany koa zany hoe amin'ny fiainany zany a dia tsapan'ny olona fa mahay dia mahay ny resaka cinéma izy zany a, efa tsy fantatra intsony ny fahaizany mijouer film sy ny fiainany andavanandro izany, satria dia karazan'olona mystérieux izany Alain Delon izany. Nifankatia tamin'ny Mireille d'Arc izy zany a, taorinan'ny nisarahany tamin'ny Nathalie Delon. Mireille d'Arc moa zany a dia tsy niteraka satria nanana problème na areti-po zany a i Mireille d'Arc, ka rehefa hoe te-hiteraka zany izy a tamin'ny Alain Delon, dia nitenen'ny dokotera hoe tsy maintsy misafidy ianao a, satria raha ohatra miteraka ianao zany a dia mety ianao no faty zany a amin'ny placen'ilay zaza. Dia nisafidy ny tsy hiteraka zany zareo, kanefa dia nisy ihany koa zany a ny fifankatiavana teo amin'ny Mireille d'Arc sy Alain Delon. Nisaraka ry zareo zany a
Rehefa niaraka taona maromaro ary dia nametraka blessure goavana ho an'ny Miray Daraka izany fisarahana izany, satria dia tena ilay irony ataontsika hoe tena latsa-pitiavana tanteraka tamin'izany Alain Delon izany izany Miray Daraka izany. Rehefa avy eo moa zany izy dia nanambady niaraka zany tamin'ny Rosalie Van Brieman ary niteraka ny Anouchka sy Alain Fabien. Tsy naharitra moa izay fanambadiana izay fa après 15 ans dia nisaraka indray ry zareo. Alain Delon zany dia manana chateau ngeza be, tany ngeza be ao amin'ny izany atao hoe Château du Douchy izany ary tao zany no nipetrahany presque nandritry ny androm-piainany zany tamin'ny naha-VDT azy ary tao ihany koa izy no maty. Nisy attachement be izy zany tamin'ny alika izany satria dia naleviny tao daholo ny alika rehetra izay nompiany tao zany efa misy tambo na alika efa hatrany amin'ny 35 tambo zany ao ary dia izay ny afatra ny hoe rehefa antitra alohan'ny hafatesany izy zany dia tiany mba ho faty ao Douchy ary dia alevina ao Douchy. Nanana problème zany izy tamin'ireo zanany alohan'ny nahafatesany satria i Anouchka zany no vavy tokana izay hoe akaikikaiky ny fony kokoa zany satria rehefa narary izy nanomboka narary voan'ny accident vasculaire dia ilay zanany vavy zany no mikarakara azy, zanany vavy izay nipetraka tany Suisse dia rehefa nivoaka zany ny hoe ny didimpananany zany alohan'ny hafatesany io zany dia hoe 50% ny fananany omena any Anouchka dia ny 25-25 zany an'izy roa dia i Alain Fabien sy i Anthony Delon. Dia niteraka korotana teo amin'izy mianadahy izany zavatra rehetrarehetra izany izay hoe somary namenatra satria ady lova kanefa ilay olona mbola tsy maty eo amin'ny 300 millions de dollars ny farim-pananany izany Alain Delon izany. Dia niteraka scandale be izay zavatra izay satria tezitra izy roa zany nahoana ny 25% fotsiny no menanay fa nahodinkodiny Anouchka zany ny lohan'ny Alain Delon nahatonga azy nametraka n'izany karazana farim-pananana izany fa tsy possible zany. Ka zay no mety antony hanampitabazany azy hipetraka ny amin'ny tany Suisse nefa nanazava tsara i Anouchka hoe tena tsy misy mpikarakara intsony ny rainy zany zay ny antony tsy maintsy nitondrany azy zany nikarakara azy tany Suisse ary ihany koa misy ny dokotera izay mitsabo azy dia nifandrirarira zany tao amin'ny tribonaly izy telo mianadahy noho izay resaka hoe farim-pananana izay kanefa rehefa nanazava i Alain Delon dia fitiavany manokana n'ilay zanany vavy satria nisy attachement zany hatramin'ny hoe nahakely azy izy mianaka izany dia nisy préférence manokana zany tamin'ny Alain Delon tamin'io zanany vavy io. Hoentiko fotsiny maty izay zavatra rehetrarehetra izay zany hanazavana amintsika zany ny amin'ny hoe ny tsy fahampim-pitiavana hatramin'ny voakely zany dia mety manimba zavatra betsaka zany amin'ny olombelona iray na dia manana ny rehetrarehetra raha zany kanefa nisy an'io karazana blessure io zany tamin'ny fiainany dia tsy nety sitrana ilay blessure fa dia netiny mandramaty zany ilay hoe karazana tsy fahampitiavana teo amin'ny fiainany izany. Kanefa dia ny zany hoe carrière'izany Alain Delon izany dia tao anatin'ny ataontsika hoe talenta